Rehefa avy kosa mahakasika ny finoana, ny alahady ho avy izao no tanterahina ny fotoam-pamarana ny fankalazana ny 510 taona ny fiangonana FJKM manandrina Lovasoa Avaratrano. Fanapazavana avy hatrany. Amin'ny fifaliana riavana no iarabana atsika teraka ny fiangonana manandrina Lovasoa Avaratrano sy ny mpiray-tandrazana rehetra. Mampatsiahy atsika fa amin'ny alahady 5 ny volana Janoary, amin'ny alahady zao ny fotoam-pamaranana ny fankalazana 510 taona ny fiangonana, ary isorana ny tompo fa vita ihany koa ny tsangam-bato dia ny trano fisainana no avozana sy ny tarina nasiana trano fisainana ary vita somatsara. Raha sitrapon'Andriamanitra ry havana dia amin'ny alahady zao no tokanana 5 ny volana Janoary, ary iatsona atsika mpiray-tandrazana rehetra teraky ny fiangonana manontolo. Fotoana io no azo verina fa fiaona mbe atsika iarana mifaly miara-misaotra mamely voninahitra an'Andriamanitra isika nandritra ny fotoam-pakalazana dia ho farana izany fotoam-pakalazana zany amin'ny alahady. Nisy sakafo izay efa nomanina izay nofokely tapihavanana ifampizarantsika rehetra, ary dia fotoam-pifaliana ho antsika rehetra io ry havana manantenanao raha matsiaro fa teraky manandrina tonga maro ary fanotrina ny amin'izany isika hiaraka isotra sy idera amin'ny voninahitra ny tompo. Amin'ny sivy sasany ny fampoam-pivavahana favonona ny sakafo izay fampizarantsika manantenanao tonga aoka ifampilaza aoka ifanetana ihany koa tsika mianakavy. Dia mampahery anao ry havana ao amin'ny tompo ary amin'ny heriny faherezany.